Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampanajana ary havana no hiarabananao, ary ampitiavana no hitombananao hiaraka miombavaka isika amin'izao tolakandro izao, dia ho ampitombona aminao ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Ny tikadiany ombonana moa no baiboly eto an-tanako dia araky ny fiainantsika andray ny baiboly isika ka ananatra ny Tompo hiantsony anarany ny Salamo. Salamo 420 no andeha rahantsika mamaky dia orin'izay dia hivavaka isika. Salamo 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy ny Tompo no momba antsika, aoka ny vahoaka Israely ilaza hoe raha tsy ny Tompo no momba antsika tamin'ny namelezan'ny olona antsika, dia ho nitelina velona tokoa, dia ho nately ny velona tokoa isika satria ny rehetra loatra ny avinirany. Eny, ho toy ny rano nandifotra antsika ireo, ho toy ny rika nanafitra antsika, ho toy ny rano misamboravoara nanafitra antsika. Isaorana ny Andriamanitra, isaorana ny Tompo tsy nahafoy antsika. Ho rotodroteny vanginy ireo, toy ny fody afapandrika arato isika. Rofotra ny arato ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia ny anaran'ny Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, manondrika ny lohanay sy ny fonay zahay eto anatrehanao, manaja anao zahay, mame voninahitra anao, manaiky fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao, dia ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra izay mampitola gaga ny Davida mpanjaka ka mahatonga azy nideranao sy name voninahitra anao amin'ny alalan'izao Salamo 420 zao. Tena natsapa mihitsy Davida fa Andriamanitra nomba azy ianao, nitahy azy ianao, ary dia natsapany fa Andriamanitra mpamonjy ianao. Zay koa Tompo amin'izao tolakandro izao dia mahatsapa ary mahatoky fa Andriamanitra velona ianao, ary tena momba anay ianao satria tsy nahatelina anay ny fahafatesana tamin'ny alinina dia nandalo aretina mafy ary ny akamarony taminay. Teo foana ianao, ary nadotra ny rakotra tao anatin'izany aretiny izany azy zay, dia mbola ny tananao ihany namonjy anay, ny anaranao ihany no natsoanay, dia menao tombonandrom-pahavelomana izahay. Misaotra Tompo, avozinay ny fanorantenanay ary mangataka ny hery ny fanainao masina izay mba nazava ny afatrao, hitombonay amin'ny fahalalànanao Andriamanitra, ary indrindra andraisana ny fanasitranana amin'ny alalan'ny teninao. Dia mitenena aminay Tompo araky ny fombanao, fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny vaovao mahafaly araka ny Matio, vaovao mahafaly araka ny Matio 1:10 no andeha ho raisitsika ry havana. Andiny ny tokana no tiany Tompo hampaherezana antsika. Matio
20 ka ny 9:20. Matio 20 ny 9:20. Fakitsika aminaran'i Jesosy ny teny. Makanesa ty amiko ianareo rehetra torovana sy vesaran'ny lalàna fa izao no hanome fialan-tsasatra anareo. Makanesa ty amiko ianareo rehetra torovana sy vesaran'ny lalàna fa izao no hanome fialan-tsasatra anareo. Amen. Izany tenin'ny Jesosy izany ry havana dia taonatsika amaly fanontaniana farafahakeliny anankefatra. Io andiny soratra masina io no fampiasan'i Jesosy tamin'ireo mpianany, tamin'ireo olona izay nihaino azy. Androany resaka amintsika ihany koa izy. Makanesa ty amiko izy, ianareo rehetra torovana sy vesaran'ny lalàna fa izao no hanome anareo fitsaharana. Hotsika hoe fanontaniana efatra no tonga ao an-tsaina ary tiany Tompo mampahirezana antsika. Voalohany dia hoe aiza? Makanesa ty amiko Jesosy. Aiza zany? Aiza zany hoe makany amin'ny Jesosy zany? Ny faharoa, ianareo rehetra. Iza moa ty rehetra ity? Izavy zany. Ny fanontaniana fahatelo dia hoe torovana sy vesaran'ny lalàna fa misy inona ny mantsoa? Ary ny fanontaniana faefatra farany dia hoe fa ahoany Jesosy miteny hoe izaho hanome anareo fitsaharana. Makanesa ty amiko ianareo rehetra torovana sy vesaran'ny lalàna fa izao no hanome fitsaharana anareo. Hotsika hoe fanontaniana voalohany hoe aiza? Jesosy io miantso ny olona, miantso andeha ho aiza? Avia ty amiko. Aiza ilay hoe aty amiko io? Any a Jerosalema ve izany? Raha izany dia betsaka amintsika ny tsy ho tonga any, indrindra moa anatin'izao aretina sy fanenitainana, anatin'izao afizahanana izao. Misy koa moa tia ny valanaretina, tsy afaka hivoaka ho any isika. Tsy any Jerosalema mihitsy. Any am-piangonana ve? Ndraika mpiazan'ny fiangonana, indrindra moa izao ny eto andrenivohitra dia mihidy noho ity valanaretina Covid-19 ity. Ka aiza ary? Jesosy miantso io. Makanesa ty amiko. Mazava ny tenin'ny Tompo raha mijery eo amin'ny Matio sy ny amin'ny filazantsara 3 hafa isika, fa hoy ny Tompo Jesosy hoe naiza iangonan'ny 2 na 3 amin'ny anarako dia fovoany aho. Eo Jesosy rehefa eo isika anankiroa farafahakeliny ka miantso ny anarany, mivavaka aminy, miantso azy dia tonga eo izy, manatona atsika izy ilay miteny hoe makanesa ty amiko, dia rehefa mivavaka amin'ny anarany isika dia efa tonga eo aminy. Faharoa itsika hoe iza moa no atsony Jesosy, dia izao no voasoratra ato hoe ianareo rehetra. Izany hoe tsy misy fanavakavahana mihitsy zany ry havana. Tsy misy fanavakavahana taona. Raha toa ka nanatona an' Jesosy ny zaza, dia ireo mpianatra hoe aza manakotaba ny Tompo ianareo. Fa hoy Jesosy, avelao ny zaza anatonay. Tsisy fetaona, tsy misy ihany koa hoe lana vavy, satria hitantsika fa raha nitsangana Jesosy tamin'ny Pasika
toyna tamintsika tsely zay dia vehivavy Maria Magdalena noniona tamin'ny voalohany. Vehivavy io hitantsika koa nefa fa Zakaiosy dia nataony Tompo Jesosy avy hiatrano any aminao any io, tsy mifidy na lehilahy na vehivavy fa ianareo rehetra, tsy mifidy saranga ihany koa zany ry havana, satria hitantsika amin'ny filazantsara fa misy mpanan-karena nanatona an' Jesosy, misy mahantra, misy mpangataka, misy ihany koa ireo mpanoradalàna tena anisan'ny nazo atao hoe tampon'ny fahalalany zany, rehefa nisy ihany koa ny olona tsotra. Tsy misy fanavakavahana saranga, tsy misy ihany koa fanavakavahana fiaviana, satria hitantsika fa na jiosy na samaritana na grika, eny na ny romanina zay nanjanaka ary, hitantsika fa le kapiteny romanina na natona an' Jesosy na se makanesa ty amiko. Voalohany zany ho tsika hoe aiza moa eo am'izay gonandrona telo amin'ny anarako ny Tompo, eo ny antsony atsika de hoe iza avy no antsony ny Tompo, de hoe ianareo rehetra na kely na lehibe na antitra na tanora na lahy na vavy na manana na tsy manana na tapalalàna na olotsotra, ary na jiosy na samaritana na grika, eny na romanina, niza zany rehefa mety olombelona de tafiditra ao anatin'izay ianareo rehetra zay. De tsika hoe fantena fahatelo fa maninona moa, fa misinona no antsony Jesosy, de mazava ny valiny eto, ianareo ny Tompo Jesosy izay torovana sy vesarany lalàna, torovana sy vesarany lalàna. Iza moa ry havana, indrindra moa tsika marary no tsy miaina na mahatsapa zany hoe tena torovana izany, eny na tsy ao anatin'ny tsy fahasalamana ary misy vanim-potoana tena mahatsiary torovana isika, ohatra rehefa avy niasa mafy iny, rehefa sasatry ny lahasa iny, farany herinandro torovana, vo maika moa rehefa ao anatin'ny aretina na manana ankonana ao anatin'ny tsy fahasalamana. Impiry tokoa moa isika no tsy mitaraina fa torovany, tena torovana. Eo anatrehan'ity valanaretina maneran-tany dia anisan'ny sorotra aretina hitarainan'ny olona, hitarainan'ny marary ny hoe torovana, reraka, tena kelyhery. Ny olona rehetra mahatsapy zany hoe torovana izany. Fa miresaka n'ity valanaretina ity ihany moa de anokatra parenthèse anankiray aho tiako hosokafana. Mivoatra isan'andro ny fahalalana mikasika ity aretina Covid-19 ty ry havana, ka efa manomboka mari-pototra kokoa hatrany ny momba ny aretina sy ny aterany, ny fitrangany, ny fidirany amin'ny vatan'ny olombelona, ny fomba fidirany, ny fahazahoany azy sy ny ady ataony amin'ny selo amin'ny olombelona, ny valy ny asetry ny olombelona na le réaction inflammatoire dia mandeha zany amin'ny farany mety ho tonga misy vaingan-drà mameno ny tenany olombelona rehetra. Zay no fahafantarana azy, zay ny fivoatrany
tahaka ny gripa ity aretina ity ka hiara-miaina amintsika zanak'olombelona. Tamin'ny voalohany zany gripa zany dia hitantsika fa anisan'ny tena nandringana asa mbola mahatsiaro zany hoe gripa espagnolina zany, gripa asiatika zany nandripaka. Fa rehefa fantatra ny fisehoan'ny aretina fomba fimindra ny fiarovana aminy dia nieny zany voafehy zany, ary dia tao anatiny zany moa zany nahitana hoe misy fanefitra anankiray dia ny vaksiny. Ka aoka tsy irorosainy tsika ry havana fa tahaka ny fiarovana amin'ny gripa dia ny vaksiny dia ao anatiny zany hoe fiarovana zany soroana nyity covid ity. Misy manko ny fitenenana hoe mesure prophylactique. Zany hoe mesure prophylactique zany dia ireo zavatra rehetra atao mba hisoroana n'le aretina, mba tsy hitranga n'le aretina. Dia raisitsika ohatra hoe fanasan-tanana, ny arovava, sy ny elanelana, reny dia anatin'le ataontsika hoe mesure ary miampy ny vaksiny. Aoka ho fantatsika fa amin'ny fitsaboana arety mifindra, zany hoe maladie infectieuse et contagieuse, dia zava-dehibe zany hoe mesure prophylactique zany ka tsy maintsy arahina. Ary io tsy hoe misy atao dia misy ajanona, tsy mahomby, tsy maintsy raisina avokoa le mesure prophylactique rehetra. Zany hoe le ataon'ny olombelona tsirairay avy iarovany tenany, tsy amindrany amin'ny hafa, ary ao anatin'izany any vaksiny. Ko aza mirorosaintsika be dehibe no tonga dokotera tampoka na tonga profesera tampoka ka manakina zany vaksiny zany. Fahalalana no nahitana zany, Andriamanitra ny nanome zany. Tahaka ny fiadivana amin'ny gripa, misy vaksiny isan-taona, mety ho tahaka izany ny faran'ity covid ity. Ka aza mirorosaina antsika fa raha tokony ianao ao anaty mesure prophylactique zany. Amin'ny arety mifindra dia tsy misy zany hoe demi mesure zany, na manao prophylaxie itsika na tsy manao itsika. Ajanoko eo ny fonoteny fa hoy itsika teto hoe torovana vesaran'ny lalàna. Torovana dia hitantsika teo fa anisan'ny fanehoan'ilay vatana hoe tsy mahatanty, reraka, torovana izy. Fa voasoratra ihany koa fa hoe vesaran'ny lalàna, tsy ty vatany ty ihany zany, fa zany hoe vesatry ny lalàna zany dia any amin'ny sainy zany, mety any amin'ny foamam-panahy mihitsy ary. Ny lalàna manko no mampafantatra antsika fa mpanota isika. Raha tsy misy nge ny lalàna dia ohatra hoe aza mangalatra na maka ny zavatry ny hafa ary nge fa na ny olon-kafa nge tsy misy olana zany satria tsy misy mandrara izany. Ka ny lalàna dia anisan'ny vesatra anankiray tena mampikaikaika ny olona. Mpanota avokoa isika rehetra satria eo anatrihan'ny lalàn'Andriamanitra tsisy mahatanteraka izany na dia iray ary, soratra masina ny manambara zany. Mpanota avokoa ny olona rehetra. Tonga Jesosy anatanteraka ny lalàna, satria rehefa diso amin'ny anankiray dia diso amin'ny lalàna rehetra. Iray ihany ry havana no tsy nanota dia ilay zanak'Andriamanitra zay nidina tety mba anaisotra ny ziogan'ny ota, anaisotra ny vesatra zany lalàna zany teo amin'ny zanak'olombelona. Nidina Jesosy avy any an-danitra, tsy nanafoana ny lalàna zay mihitsy ny lazainy ho
ho avy atsy anafoana ny lalàna fa nanatanteraka ny lalàna. Nentin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny fahotantsika ry havana, ary zany no miantoka ny fanafahana atsika teo mivesatra zany lalàna zany, teo mivesatry ny ota, satria Jesosy Kristy eo nefa nitondra azy teo amin'ny azo fijaliana. Tsy ho vesatra ho atsika intsony zany raha totsika ka manaiky fa Jesosy nitondra ny aretintsika dia nitondra ny fahotantsika, nanafaka atsika teo ambany vahon'ny lalàna. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mitantana atsika manomboka izao, afaka atao ambanin'izany hoe erin'ny ota izany ny olona, fa Jesosy no nitondra zany fahotany zany ary nanolotra ny aina mba ho atsika. Miantso atsika marary ny tombo Jesosy, zay ve saranota mba hanatona aminy. Miantso atsika marary Jesosy zay mahatsiaro torovana anatona azy. Anatona azy aninona nefa, tsika hoe misy inona, dia toa hoe misy zany hoe faharerahan'ny vatana, fa misy koa ny faharerahan'ny saina mampanahy noho ny lalàna zay tsy tanteraka ka mahatonga ny olona mpanota. Fa ahoana ary fanontaniana fahaefatra, hoy tsika tamin'ny voalohany hoe aiza moa zany zany antsony Jesosy zany, dia iza no antsony Jesosy, dia fa misy inona no anatona an' Jesosy, dia zany hoe fa ahoana ary no anatona an' Jesosy, nahoana no anatona an' Jesosy. Dia hoy izy hoe Matio 5:20, fa izao no hanome fialan-tsasatra anareo, izao no hanome fialan-tsasatra anareo. Marina fa ety ambany masoandro ety dia katsaka zany fialan-tsasatra zany ny olona, fa aoko fantatritsika fa fialan-tsasatra mandalo, tsy mitoetra, ary fialan-tsasatra tsy mba tanteraka ny ety ambany masoandro ety. Izay no afaka omeny zao tontolo zao atsika. Ohatra ny fialan-tsasatra zay atolotra zao tontolo zao dia nitaona izy ny olona amono eritreritra amin'ny alalan'ny zava-mahadomelona, fa marary ihany ianao manaintena, zava-mahadomelona atao, na tena tsy mieritreritra mihitsy zay eritreretiny fa tsy maninona, fa rehefa avy eo miverina ihany eo ihany ny aretina. Misy koa mampanantena fialan-tsasatra dia reny dadarabe reny, indrindra moa amin'izao firongatry ny valanaretina Covid zao, dia mipoitra daholo ny dadarabe etsy sy eroa, zay mahita vahaolana, mahita fanasitranana dia makany ny olona, fa izao tsy mahita fitsaharana, satria zavatra mandalo mety ny hafanana no ampidininy, mety ny tena no ao anatin'le lazaina hoe ohatra ny manonofy, fa le fanasitranana tsy misy, le fitsaharana na le fialan-tsasatra tsy ao fa Jesosy eto miteny izao no hanome fialan-tsasatra anareo. Andriamanitra tsy mamandainga, ary Andriamanitra tsy mety mandainga, zay lazainy dia tanterahiny. Izao Jesosy hanome fialan-tsasatra anareo, zay le tena fialan-tsasatra, satria ao amin'ny toetran'Andriamanitra mihitsy zany manome fialan-tsasatra zany. Raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra tsika amin'ny Jenezy zany, dia tamin'ny andro 7 niala sasatra izy, hitany fa tsara vita daholo ny rehetra. Raha mijery ny bokin'ny mpaminany isika dia voalaza ao fa andrina ny fiadanana no fiantsonan'i Jesosy.
andrina ny fiadanana zany fiadanana zany na fiaran-tsasatra dia mitovy zany izy no afaka nome zany satria izy tompony ary rehefa nandresiny fahafatesana nge ny tompo jesosy to izy hoe fiadanako nomeko anareo zay le fiaran-tsasatra maharitra satria manapaka ao anatin'ny fon'ny olona ka inona mono tedavitsika ao anatiny zao aretina mety efa amam-bolany eny mety amanotonany maro ary nanagejantsika izao na namely ny ankonatsika inona no tedavitsika fa tsy zany hoe miala-tsasatra eo amin'ny tompo jesosy zany miantso antsika izy andeo etsika eo amin'ny aretintsika vonana me fialan-tsasatra atsika ny tompo tsy mandainga izy ary tsy miovy izy homaly an'io mandraka izay Andriamanitra lalandava ny tompo jesosy miantso atsika izy ry havana makanesa ty ambo ianareo rehetra torovana sy vesarany lalàna fa izao no hanome fialan-tsasatra anareo tena mitanterahan'ny tompo aminao zany raha mino ianao to hitanao mivoninahitry'Andriamanitra satria io Andriamanitra io nge dia rainao e raha izay tianao na metombonandro anao ary indrindra na mananao tamin'ny teniny tamin'izao tolakandro izao iorena ny fonao ka hitiavanao ny amaky ny teniny ny aina ny teniny izay ao anatin'ny baiboly zay teny voasoratra ho atsika tianao ny tompo ry havana tena sitraky ny anomeanao fialan-tsasatra izany dia mba ho voninahitry ny anarany amen ivavaka isika ry havana Jesosy indreto izay atao anatrianao hitapototry ny azo fijalianao zay tompo taonanay ianao anatonanao mba hitondrainay ny mahavezatra amin'ny fiainanay hitondrainay zao aretina sy efa manazioganay efa amam-bolana aman-taonany manatonanao zay Jesosy hitanao fa tena torovany hitanao fa efa lany vola man-kareny hitanao fa ao anatin'ny fanaintainany hitanao Jesosy fa natoromaso ary tsy ahita intsony manatona anao zay tompo mamindrafo aminay mamelany elokay satria zany koa dia vesatra mianjady aminay diovy amin'ny rahanao teo amin'ny azo fijaliana izay avozo Jesosy ary misaotra anao satria tena mino zay fa ndiakapa taminao tokoa nanasitrananao anay dia raisinay ampinoana Jesosy ny fanasitranana mba ho voninahitra ao Andriamanitra zay tompo sy tianay misaotra Jesosy amen misaotra ny tompo Jesosy tsika ry havana satria ny famindrapony dia satria noho ny famindrapony dia namahana antsika tamin'ny teniny zay teny fiainana ny tompo tononona aminao ny tsodrano ka raiso ampinoana fa tianao Jesosy hitay sy hiaro anareo aneny tompo hijery anareo amin'ny kamirampo aneny tompo ka hiantra anareo andray anareo amin'ny kasavampo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana ho aminao sy ny ankonanao fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray zanaka fanay masina amen Ni
izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio vaovao maso iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaona Ritson Pascal Mivady.